Mamerina ny arahaba izay ekipan'ny Météo Madagascar ho antsika rehetra manaraka ny télévision malagasy. Zahay moa dia manaraka tsy tapaka sy manara-maso akaiky dia akaiky ny fivoaran'ilay rivo-doza ENAWO. Tamin'ny 2010 alina teo izy dia tany Takotako distriktan'ny Maroantsetra ny Fohibeny. Manodidina ny 300 km isan'ora eo ny rivotra entiny ary 20 km isan'ora kosa ny tafio-drivotra. Zany hoe efa niena ny heriny lasa cyclone tropical izy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Mbola manan-kery ary amafisina hatrany ny filazana loza mitatao ho an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Diana, Sofia, Sava, Analanjirofo, Toamasina, Brickaville, Vatomandry, Alaotra, Mahajanga voalohany sy faharoa, Marivoay, Ambatoboeny, Tsaratanàna ary Maevatanàna. Loza manambana kosa na loza miloko mavo ho an'ny Soalala, Mitsinjo, ny faritan'Antananarivo iray manontolo, Mangoro, Antanambamanapotsy ary ny any Mahanoro. Filazana loza fanairana ho an'ny Amoron'Imany, Otmatsiatra, Iorombe, Vatovavy-Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana. Dia mbola hiaraka aminareo eto izay afaka ora telo eo ny amin'ny ANM moa dia isaky ny adiny iray izay dia manolotra ny vaovao aminareo dia aza misaraka aminay ary tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Eny ary mandravitafandray.